Aleloia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 10 ny volana aogositra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, alohan'ny ijoroko vavolombelona dia mangataka aminao aho hiara hivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo. Satria raha tsy izy dia tsy afaka isika anao na inona na inona. Ary angataka ny fanahy masina isika hitari-dalana antsika, ampifoantsika tsiraray avy ao anatin'ny toromaso-panahy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera anao Jesosy satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao. Tsara indrindra ianao Jesosy, ianao no Andriamanitra, ianao no tompon'izao rehetra izao. Anao ny mombanay rehetra Ray Malalao, ary tsisy anay na dia kely akory ara. Jesosy, anandratra anao indray aho eo anatrehan'izao tontolo izao, ka mangataka aminao fanahy masino, aoka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany fanahy masino, satria fitaovanao aho, trano fotsiny ihany aho fanahy masino, trano hipetrahanao, trano anjakanao, trano anaovanao ny asanao. Fanahy masino, oka koa ianao no ampihiratra ny masom-panahy olona tsiraray avy, ka ahitanao izy ireo. Ahitanao izy ireo Jesosy, tena iaona aminao tokoa. Tompo Malalao, mangataka ny ranao, andrakotra anay tsiraray avy zanakao eran-tany Jesosy, ka amin'ny anaranao Jesosy Tompo no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafoka anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina aminay izany fa miverina ny tany foana, satria any ny toerana misy azy, fa tsy manakery tsy manapahefana aminay izany. Ka mangataka aminao Jesosy, satria anao Jesosy ilay manda afo manodidina anay tsiraray avy, ka oka ianao Jesosy no hiaro anay zanakao tsiraray avy eran-tany. Misaotra Tompo, misandrata Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, fa izaho kosa Tompo dia feno eo ambanin'ny tana maherinao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona tamin'ny nitondrasan'ny Tompo ahy tany amin'ny Afobe, izay nampisehoany ahy mpanompon'Andriamanitra anankiray tany amin'ny Afobe. Ka alohan'izany dia misy verse ovakiko dia rehefa avy eo aho mijoro vavolombelona, anamarinana zany fa misy tokoa ny Afobe. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Matio 5:20 dia ny tantara izay nataon'i Jesosy ny amin'ny isika zanany izany tokony anome sakafo ny mahantra, ary tokony karakara ny olona izay mila tena hoe fikarakarana zany. Oka ianao no amaky ny tantara ao amin'ny Matio 5:20 manomboka amin'ny 1:30 ka hatramin'ny farany izany. Dia eny amin'ny farany ny Tompo zany miteny mombany amin'ny izay olona tsy mahatanteraka an'izany, izay tsy manao an'izany nefa manana moyen zany manana fahafahana anome ho an'ny mahantra, fahafahana andeha amangy ny olona any ampigadrana, fahafahana anome rano sotroina, fahafahana anome fitafiana, fahafahana hitsabo ny marary, fahafahana zany tena hoe miay ny kely indrindra. Amen. Dia izay olona tsy manao an'izany nefa ny manana ny tokony omena, na dia hoe mandeha fotsiny ary ianao amangy hitondra koa ny tenin'ny Tompo zany ao anatin'izay, tsy hoe kory hoe manao ale asa soa dia tsy miteny an Jesosy, fa mila tenenina zany ny Tompo, ambara fa ho avy Jesosy. Dia ny zavatra miseho ry havana, ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 5:20 amin'io Matio 5:20 zany ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy amaly azy ireo hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, araka izay tsy nataonareo tamin'ny iray amin'ireto kely indrindra ireto, no tsy mba nataonareo tamiko. Ary ireo dia hiala any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Fa ny marina
dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Amena. Ry havana, ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay. Afo be izany. Fa ny marina zany no ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Aleloia, ho any an-danitra zany. Io zany manambara fa misy zany ny afo be. Anankiray aloha zay. Dia ao amin'ny bokyny Apokalipsy ihany koa dia manambara tompoko fa misy Satana ary misy ny devoly. Maro be ny olona tsy mino na hoe miezaka anadino tsy te ahalala an'izany. Ry havana, zava-doza tompoko satria tena misy ny afo be. Tena misy ny afo be ary misy koa Satana. Ao amin'ny bokyny Apokalipsy toko 20 andininy 10 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solifara, izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Amen. Ry havana, ny devoly dia i Satana izany. Izy no rain'ny devoly. Ny devoly rehetra dia toy ireo zanany avokoa izany. Miaramilana izany. Zava-doza tompoko. Ary tena maro izy ety ambony tany. Sy eny amin'ny rahoalanitra ary eny ambany tany sy anatin'ny ranomasina. Ry havana, mila isika mitandrina mafy de mafy. Fa tena misy ny devoly. Tena misy Satana. Ary ambara ny tenin'Andriamanitra eto hoe, averiko kely vakina, ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solifara, izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Amen. Any zany no misy alay bibidia koa. Any koa zany no misy alay mpaminany sandoka. Ry havana, tompoko ho avy ilay mpaminany sandoka. Efa misy mpaminany sandoka be deaibe aloha eran-tany. Ary ilay ho avy izy dia anao fagagana lehibe. Ry havana, zava-doza ny iseho. Oka ianao amaky mitsy ny tenin'Andriamanitra mba halalanao tsara ny tian'Andriamanitra hambara. Ry havana, mbola miteny ihany koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba toko 4. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 7 hoe, ovakiko amin'ny anarany: koa manekehan'Andriamanitra ianareo, ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Toy koa amin'ny 8, manantona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina. Amen. Ry havana, mila isika manohitra ny devoly. Mila roantsika izy, mila toerintsika izy, ary mila isika manatona an'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Misy ny olona tsy mandroaka devoly, misy ny fiangonana tsy mandroaka devoly. Mitandrema tompoko fa voalaza tsara amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy izany. Misy izany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra farany manamarina, ary aorinan'izay dia ijoro vavolombelona aho. Dia ao amin'ny Apokalipsy toko 12 andininy 7. Io no vakintsika farany dia ijoro vavolombelona aho. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy ady tany an-danitra. I Mikaela sy ny anjeliny dia niady tamin'ny ilay dragona. Ary niady ilay dragona mba amin'ny anjeliny. Hotoizantsika eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7. Nefa tsy naharesy sady tsy nisy toerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona lehibe, dia ilay menarana tranainy, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao. Nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa dia niaraka nazera taminy. Amen. Ry havana, mazava tsara ato amin'ny tenin'Andriamanitra fa i Satana dia misy, ary koa ny anarany dia atao koa hoe lay dragona lehibe.
ary koa mbola anarany ihany koa ilay hoe menarana tranainy, ary manana ny anjeliny marobe izy izay mamitaka izao tontolo izao. Ry havana, mila isika mitandrina mafy tompoko, ijoro vavolombelona ako. Efa taona maro izay dia nisy video zany nijereko hoe gropy fivavahana izy ireo. Dia noho ny nijery zany nanaraka an'io video io mijery zany ny asan'Andriamanitra ataon'izy ireo. Dia ao amin'io zany misy atao hoe olona anankiray lehilahy izy io hoe mpanompon'Andriamanitra. Zay zany no fitenin'izy ireo azy ny tompo no malala, ny tompo no malala tompoko tsy mitsara aho na iza na iza. Io lehilahy io zany dia manao asan'Andriamanitra, mandroaka devoly, manao asan'ny tompo. Ry havana, ndray andro dia noentin'ny tompo tany amin'ny afobe aho raha natory. Tamin'ny zahako natory zany dia tonga tao amin'ny afobe ahako. Dia hitako teo alohako zany ilay lehilahy io dia io olona io zany no ny hitako tao amin'ny afobe dia izy mamindra zany miditra lalindalina kokoa. Zany hoe ilay toerana zany nisy anay dia tena hoe anatin'ny loko tena hoe menamena, fantatra zany fa hoe afo zany. Afo zany ny ao amin'ilay afobe. Mena be zany ilay loko, ohatrana lokona afo. Dia hitako zany ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra mamindra zany izy io, alavitra azany izy fa mandeha mandroso izy zany, lamosiny zany no hitako. Fantatro fa izy satria ilay akanjo nanaovany tao anatin'ny video zany tamin'izy ilay nanao asan'Andriamanitra zany no hitako zany nanaovany tao amin'ilay afobe. Dia mamindra izy zany mandroso zany miditra lalindalina kokoa. Dia eo alohany zany misy devoly vehivavy marobe. Ireo devoly ireo dia avo be daholo izy ireo. Dia hitako zany amin'ireo devoly ireo misy tandroka, devoly vehivavy dia misy zany hitako zany rambony, tena rambo, tena hoe rambo ohatran'ireny dragona reny zany. Dia avo be zany izy ireo. Dia ny lokon'izy ireo tena hoe lokona devoly mena be daholo. Fa ny paoziny zany dia fantatra hoe maka paozina vehivavy. Zava-doza ry havana, zava-doza. Dia ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra manatona an'izy ireo mamindra tena hoe manatona zany, tena hoe ohatrany hoe tsy misalasala izy zany manatona, fa tena mamindra manatona an'ireo devoly ireo. Dia ireo zany le devoly vehivavy zany hita zany fa hoe miandry azy, dia manatona azy ihany koa zany. Dia izy manatona an'izy ireo. Ry havana, za zany amin'io mijoro mahita zany zay zavatra miseho zay ao anaty afobe zany dia noho ny avy eo hitako teo alohako avy nanatona ahy teo alohako devoly lehilahy. Manao zany izy io fitafiana fotsy fa izy zany sady tsy tanora no tsy antitra fa antonontonony, atao ohatrany hoe zokojokony zany. Ry havana, tonga dia fantatro tamin'ny masony fa tsy anjelin'Andriamanitra na avy amin'Andriamanitra fa tena devoly ao. Ary ny zavatra niseho izy nanatona ahy dia ny teny izy tsy tadidiko intsony ny teniny, fa tsapako zany hoe niezaka izy zany ohatrany hoe mitady hevitra anekeko izany hoe marina zany izy. Tadidiko fa namaly azy aho. Dia ny teny namaliko azy ohatran'izao namaliko anazy hoe tsy izy ianao fa mpamitaka ianao. Hitako zao mihitsy io devoly io. Nampafantatra ahy ny fanahy masina fa ilay araka ny tenin'Andriamanitra hoe amboadia mitafy zanak'ondry. Ry havana, mila isika mitandrina. Be dia be ny amboadia ary maro ny voasarika any amin'ny afobe. Mila ianao manotany any tompo foana izay video jerenao.
mila ianao manontany any tompo foana ny amin'ny fiangonana misy anao. Mila ianao manontany any tompo foana ny amin'ny lalana rehetra izay aleanao. Ary mila ianao tompoko mandroka devoly, satria tompoko isatana dia romotra, mitady izay arapany, mitady izay arapany. Ry havana, izay no tiany tompo ampitandremana antsika. Misy ny miteny hoe mpanompon'Andriamanitra, misy ny miteny hoe mpitory fivavahana, nefa dia amboadia mitafy zanak'ondry. Zany hoe isatana no ao anatiny, dia afeniny amin'ny fitafiana hoe mendrika, nefany tsisy an'Andriamanitra ao. Tsisy an'Andriamanitra ao, fa taro ny voa izay hoentiny eo aminao. Hitarikanao any an-danitra ve izy? Ho atao batisa tahaka an' Jesosy tompo ianao, mibebaka izany, dia manaraka an' Jesosy mba ho tafiditra lanitra anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Raha izay no hitariany ianao, dia sambatra indrindra ianao. Aleluia, aleluia. Fa raha kosa hoe fitahiana, kanefa ny fanahinao ho very any amin'ny afobe, dia mitandrema tompoko. Mitandrema tompoko. Fa misy ny mpaminany sandoka. Misy ny mpaminany sandoka. I Jesosy dia tsy azo vidim-bola. I Jesosy dia tsy azo vidim-bola. Ny lanitra dia tsy azo vidim-bola. Fa maimaim-pona ny lanitra. Ny fanahintsika no tiany tompo ho vonjena tompoko. Ry havana, izay ny anio. Mitandrema fa misy ny afobe. Mitandrema fa misy ny fahavalontsika dia isatana izany. Mibebay ianao, manatona an'Andriamanitra, tadiavo ny tompo, fa taro ny avy aminy sy ny tsy avy aminy, dia ho sambatra indrindra ianao. Enganie, ka tena samy ho tafiditra any an-danitra avokoa isika tsiraray avy, ka tsy ho reraka foana miazakazaka mitady vahaolana etsy seroa, nefany dia fahaverezana no farany. Ry havana, tiantsika Jesosy, tiantsika Jesosy, ary miandry antsika izy eo ambaravarany fontsika, mandrapatapitry ny fofinaintsika. Ry havana, mbola miverina eto ihany aho raha sitrapony Jesosy tompo. Vonaitra ane ho an'ny tompo irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay akasitrahan'Andriamanitra irery ihany. Amen. Veloma tompoko.